sabotsy voalohany volana aogositra taona 2024 manolotra ny arapa tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao asaiko mpanajany ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny fanana rahantsika sy tamin'ny fampitana mivantana teo iny dia androany ny andro natokana andravonana ireo feokevitra momba ny fikonan-doha nasionaly ny tanora izay efa nanomboka tamin'ny 20 jolay teo ka mifarana amin'ity voalohany volana aogositra ity tsy iverenantsika intsony ireo ventikevitra izay efa niaranana hita teo fa ny fakakevitra nasionaly ny tanora kosa dia ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka maro mba anangonana ireo hevitra farany noho ny karakara azy ho ampiarina amin'ny politika ankapobeny fanjakana. Izay ny makasika an'iny fa iresaka toe-karena aloha isika hanomboantsika ny vaovao amin'izao atoandro izao no tanteraina nandritry ny 3 andro ny 20 ka hatramin'ny 30 jolay lasa teo tany Beforona Moramanga ny festival sakarivo na sakamalao andiany voalohany tao anatin'ny distrikany Moramanga. Fantatra fa mampiavaka ity commune ity ny famokarana sakamalao izay izy ireo ihany no anisan'ny nahitana ny kalitaona sakamalao tsara indrindra raha eto Madagasikara ary afaka miantoka ny fanondranana raha misy paikady ahafana manatanteraka izany sy manatsara hatrany ny kalitaony vokatra Anjakasoa Fetrarlala sy Jean Emer Andrianjatovo no mitatitra ny antsiprian'izay. Azy eo amin'ny commune Beforona ny famokarana sakamalao na sakarivo izay 520 isanjato ny ponina any an-toerana dia mpamboly azy avokoa. Olana sedrain'ireo tantsany fiovavan'ny ny vidim-bokatra etsakilany eo ihany koa ny fisin'ny aretin'ny voly sakamalao nanomboka ny taona 2024 izay miteraka fatiantoka tanteraka ho azy ireo. No ireo antony ireo no natonga ny mpitantana ny commune sy ireo mpisehatra isa-tsokajiny tao an-toerana nantanteraka ny festival sakarivo andiany voalohany ho fanatsarana sy fametrahana amin'ny toerana sahazazy ity sy ampiariana ity. Ny tanjona dia hanao fambolena mifanaraka amin'ny fiovavan'ny toetrandro. Faharoa izany koa dia mihatsara hatrany ny velon-tenan'ny tantsaha sy ireo mpamboly sakarivo atin'ny commune ambanivohitra Beforona. Ary ny tanjona fahatelo dia ny ahitana ireo mpiara-miombonantoka ahafahana mikarakara ny fandraisan'ireo vokatra ireo mba tsy iovaova ny vidiny fa hipetraka tsara mifanaraka amin'ireo fari-piainana sy fampiasan'ireo tantsaha ato amin'ny faritry ny commune ambanivohitra zay adidinay. Mifanaraka amin'ny vina sy tetikasa pampandrosoana ny faritra aloatra mangoro amin'ny fampitomboana ny vokatra ho fanatsarana amin'ny velon-tenam-ponina ny hetsika toy izao ka nahatonga ny mpitantana ny faritra nanome tantsorika amin'ny ezaka atao. Dia eto zany tsika dia efa afaka miteny sahady fa misy ny tetikasa ananganana fa usinina kely na alambika moa zany mazatra antsika anodinana an'ireo sakarivo ireo vadika menaka na huile essentielle. Amin'izay fotoan'izay ny vidiny dia voatazona foana fa tsisy miakatra be na hidina ambany dia ambany. Faharoa ny fanodinana ny vokatra dia miteraka ari-karena ho an'ny commune zay misy azy. Dia ny tantsorika faharoa izay tsy kely dia ny fanamboaran-dalana famahana ny vokatra. Misy lalana 3 no ho amboarina amin'ny fiaraha-miasa amin'ny commune ohatra ny natao tany amin'ny commune rehetra ato anatin'ny faritra aloatra mangoro dia ny faritra miantoka ny Anzan fa ny commune kosa no miantoka ny Solika. Hoentina manatratra ny tanjona napetraka dia nisy ny atrikasa fikaroham-baolana ho an'ity sehampiariana sakamalao ity ka nandritra izany no namafisany avy anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fahavitantena ara-tsakafo tamin'ny alalan'ny sekretera jeneraly fa isy ny fidinina ifotony ataon'ireo teknisianina ho famahana ireo olana ireo tantsaha. Miamaro ireo mpandrara malagasy mahazo sehatra anehoana ny fahazamanao ny eto Afrika totosa omaly ny famaranana ny fifaninanana prix Pierre Castel 2024 ka orinasa iray mpanodina vokatra avy eto an-toerana ihany no nibata ny fandresena sy nahazo famatsim-bola manodina vokatra vita malagasy avy amin'ny voankazo sy legioma izy ireo izay no nandraisany anjara ka nahazo ny tosika lehibe ampivelarana ny tetikasan'ny fanadihadiana. Nahazo famatsim-bola 5,4 euro ny orinasa sakafo Madagasikara ataoriany na voafidy azo mpandresy tamin'ny fifaninanana prix Pierre Castel 2024 teto Madagasikara. Natao hanampiana ny orinasa anitatra ny famokarana sy ampivelatra ny asa sahaniny ny fifaninanana. Mpandrara 720 no nametraka ny antota taratasina tamin'ny tiandiany ity fa rehefa nandalo sivana sy fitsidiana teny fotony kosa dia enina no tafiakatra tamin'ny dingana famara
fianarana ka ny fanodinana voankazo sy légumes vokariny eto Madagasikara no nisongadina tamin'izany. Orinasa manao transformation alimentaire, spécialisée en transformation de fruits et légumes. Tena ny antom-pisiany sakafo Madagasikara zany dia anankirona telo. Ny voalohany aloha vokatra voankazo sy légumes eto Madagasikara dia be dia be ny very isan-taona. Dia izay perte izay sady mampijaly ny tantsaha no tsy dia mampidina loatra ny économie antsika nefa antsika manafatra produit be dia be avy any andafy. Dia ny antom-pisianay zany dia tena hoe absorbe vokatra be amin'ny tantsaha amadika an'izay ho lasa produit vita malagasy tsara kalitao varotany ho an'ny malagasy rehetra eto Madagasikara. Dia ny tena anisan'ny tanjony koa dia anomboka amin'ny exportation zany tonga ny fahaiza-manao malagasy any ivelany. Ankoatra ny famatsim-bola dia azo fiofanana riditra ao anatin'ny tambazotra panafrikanina ny Prix Pierre Castel ihany koa ny orinasa sakafo Madagasikara izay nivoaka mpandresy ka solitenan'ny Madagasikara amin'ny grand jury panafricaine atao any Benin amin'ny volana septambra izao. Si accompagnement izay rahanay miasa amin'ny ECD zany hoe hojerena hoe inona ny mbola mety ilainy zareo amin'ny mampandrarana azy fanampiany formation avy amin'ny resaka marketing, amin'ny resaka ressources humaines, amin'ny resaka vente dia izay tena ho ilainy zay no ampanaovana formation anazy mandritra ny herintaona. Ankoatran'izay ihany koa zay manokatra anazy amin'ny ny réseau entrepreneurial any Afrika izay mitondra ny anarana hoe bâtisseur africain. Izy io zany dia mampivondrona mpandraraha au niveau ny Afrika iray manontolo ary izy ireo avy eo afaka mifampiresaka mifanampy mifanome marché ary raha ny eto Madagasikara manokana dia efa mahaferahana miasa amin'ireo jury na ny SIM na ny EDBM na ny ministère sy ny Nexta dia misy ihany koa zany fanokafanana azy ireo an'ireo vondrona misy anay ireo mba ahafahany mitombo ao anatin'izay fandraharana izay hatrany. Fifaninanana panafrikanina natsangana tamin'ny taona 2012 ny Prix Pierre Castel tanjony ny anoana ireo mpandraraha mamorona vahaolana ho an'ny setry ny fambolena sy ny sakafo ary mampiroborobo ny fampandrosoana maharitra. Ho an'ny sitara manokana ny fanohanana ireo mpandraraha mitondra zava-baovao tahaka izao dia fomba iray anamafisana ny setry ny fandraharahana sy ny fampandrosoana maharitra eto Madagasikara. Resaka tsy fandriam-pahalemana kosa ny fanesy ny trangana tsy fandriam-pahalemana tany amin'ny faritra Ambadiky Manangana distrikan'ny Fandriana tato anatin'ny iray volana na efa misy aza ny ezaka ataon'ireo mpitandro ny filaminana any an-toerana dia nandray andraikitra ny OMC faritra Moronmanisy ny distrikan'ny Fandriana ka ny famory tamin'ireo tompona andraikitra any an-toerana nametraka paikady adina amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay ka napetraka ny opération manokana hitandro ny filaminana any Ambadiky Manangana. Alain Rodlish rakotoar malala. Nisy ona fanafianjiolahy na afatesana olona sy nahaverezana fananan'olona ny fanesy tato amin'ny faritra Ambadiky Manangana distrikan'ny Fandriana tato ato ka voakasika tao anatin'izany ny tato amin'ny commune ny Betsimisitra sy Miarina Avaratra dia tsy nitaza potsiny fa nandray andraikitra avy hatrany ireo tompona andraikitra ara-panjakana atao anatin'ny distrikan'ny Fandriana sy ny faritra Moromani notarian'ny solombavamboakan'ny Madagasikara voavita ato amin'ny distrikan'ny Fandriana niaraka tamin'ny préfet Nambositra sy ny onivon'ny faritra Moromani niaraka tamin'ny mpitandron'ny filaminana avy eo amin'ny nivon'ny faritra sy ny distrikan'ny Fandriana notarian'ny lehiben'ny district ny ona mivantana tamin'ireo tompona andraikitra rehetra tato amin'ny commune efatra aty Ambadiky Manangana nahitana ireo ben'ny tanàna sy lehiben'ny fokotany niaraka tamin'ny solitenan'ny vahoaka namantarana ny olana sy nikarohana ny vahaolana ahafahana mametraka paikady maharitra iadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana aty Ambadiky Manangana. Amin'izao endry zava-misy amin'izao miseho aty Ambadiky Manangana zao dia nanapa-kevitra ny teo anivon'ny gendarmerie nationale zany fa hanao opération aty. Tsy hiandry ny avy any velany na ny anina zany fa ny élément amin'ny groupement no ahetsika dia hanaovana opération aty Ambadiky Manangana. Ahoana ny apisy fandriam-pahalemana mandava-taona dia izay le fandriam-pahalemana toy vakana paikady toy vakana. Samy namoaka ny etaetany sy ny zava-misy iainany momba ny tsy fandriam-pahalemana aty Ambadiky Manangana ireo solitenan'ny vahoaka no nametraka ny paikady ahafahan'ny filaminana mipetraka maharitra sy tsy isin'ny tsy fandriam-pahalemana aty an-toerana intsony ireto solitena-panjakana ireto. Misy ny paikady maro samihafa fa zava-dehibe tsara mariana dia hoe ny fahaizana miara-mientana sy miara-miasa ny vahoaka sy ny tompona ndraikim-panjakana izay no antoky ny fandresena amin'izany hoe fiadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana zany eto anivon'ny distrika Fandriana sy aty amin'ny faritra Ambadiky Manangana. Koa mintsy manantena izahay fa aoriana amin'izao dia misy ny asa tsy maintsy atao ary iverina milaomina ny fandriam-pahalemana aty amin'ny faritra Ambadiky Manangana distrika Fandriana.
taoriny ty fiaonana teto Betsimisitra ity dia efa misy ny paikady napetraka iarovana ny vahoaka ty ambadiky manangana no nanamafisana ihany koa ny fanentanana ny vahoaka ty an-toerana hametraka hatrany ny andro masom-pokin'olona sy hapiatra ny bokim-bahiny sy ny pasiporo ho an'ireo izay mivezivezy. Lafy ny fitaterana no anoizantsika ny vaovao tsy maharaka ny fiara ho an'ny kooperativa mampitohy Anantsohisy Antananarivo amin'izao fialan-tsasatra izao ho fanamafisana ny fampanaran-dalàna amin'izany dia midina ifotona manaramaso sy manentana ireo mpitatitra ny fitaleavam-patry ny fitaterana any amin'ny faritra Sofia Hanishara Miarbelo Roland Rasolomandimby. Vanim-potoana mahabe ny mpandeha sy ny mpampiasa ny lalam-pirenena ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra lehibe toy izao ho an'ny zotra nasionaly mampitohy ny Antsohihy Antananarivo dia tsy maharaka ny fiara ary ahitana fiakara no R7 raha eninalina ny saran-dalana teo aloha ka ilaina ny famandeha toerana mialoha ho fanamafisana ny fanaran-dalàna ho an'ny mpitatitra dia nidina ifotona namafy ny fepetra tokony araina ny eo anivony fitaleava-patry ny fitaterana at Sofia ho an'ireo mpamily dia misy ny lamina apetraka izy ireo eny an-dalana. Récréation matetika an-dalana dia surtout amin'ny tany tsy dia azo janona loatra insécurité. Ny an-dalana moa zany efa misy ny caravane ho an'ny maiva-tanàna raha voatarany amin'ny folo ianao dia efa stopen'ireo miandry caravane dia miandro maromaro vao mandeha. Alohan'izay indray zany afaka mandeha foana. Ho an'ny zotra régionaly kosa dia mbola tsy katra nandritra ny fidinana ifotony ny fifampisotoman'ireo mpanera ny entan'ny mpandeha ka entitra ny taleparitra fa manana zo sy malalaka isafidy ny kooperativa tiany andehanana ny tsirairay ary alamina io fomba fiasa io amin'izao fanavaozana izao. Boka ajaina ny mpandeha ary izy manana safidiny amin'izay kooperativa tiany andehanana. Ary oka koa zany ajana ny ora fiangana. Ny chauffeur dia tsy tokony anao dona miverina izany ary arotiko le resaka teo satria miteraka olana zany zay any amin'ny lalana any. Misy aire de repos ary ambondromamy ery ho an'ny itsika manao RN6 ny RN4 ka oka ajaitsika zay rehetrarehetra zay fa tsy hoe be ny mpandeha dia manenjika an'le isan'ny mpandeha tsika nefany lay fifamoivozana teraka olana ho atsika zany. Lamina napetraka ho an'ny mpitatitra ny fanajana ny fampiasana ny manifold sy ny tsy fanaovana taingim-be ary ny dona miverina lay tokana ny aina ka natao ho an'ny rehetra ny fanajana ny lamina. Mbola ijanona any amin'ny faritra Sofia iny any isika sokajin'olona maro no nahazo fiofanana momba ny fanamboaran-dalana niompana indrindra tamin'ny fanamboarana lalan-tany sy ararivato. Fampiofanana izay nomeny ONG Azoma nandritra ny 2 andro tany amin'ny distrikany Mandritsara tanjona ny Anamaivanana ny fahasahiranany mponina amin'ny asa fanamboaran-dalana Randrena Solidarité sy George Harrison. Maro amin'ny lalana aty amin'ny distrikany Mandritsara na amin'ny tontolo andrenivohitra na ambanivohitra no mila fanamboarana. Olana nefa vitsy ny teknisianina mafy zany asa fanamboaran-dalana zany ka nanosika ny ONG Azoma avy any Antananarivo nanome fofanana sokajin'olona maro aty amin'ny renivohitra androna mikasika zany fanamboaran-dalana izany. Ao ny teknika fanamboaran-dalana amin'ny rarivato. Ny lalana rarivato dia natokana indrindra ho an'ny tanàn-dehibe na tapo-tanàna. Ao ihany koa ny fanamboaran-dalana momba ny donona gony fenotany. Ny gony fenotany manokana dia natokana ho an'ny fampifandraisana ny lalana ambanivohitra route communal. Ny teknika dono ihany koa ny tombony dia mampiasa izay fitaovana misy sy izay akora misy ena toerana. Ny tanjony izao fampanofanana izao tomboka dia mba ahafahany olona tia toerana mandray anjara manokana amin'ny fampandrosoana ny toerana misy azy. Tsy voatery miandry ny fanjakana fohy be foana mba afaka manao zavatra fa misy zavatra azo ataony eny toerana na azo raisiny ny andraikitra moa zany. Anampibetsaka ny mpitondra sy ny vahoaka amin'ny fanarenana ny lalan-tsarotra izao fiofanana mikasika ny fanamboaran-dalana izao. Hitonga vaholana ao aminay atao ambanivohitra tao fampianarana fampiofanana lalana ndesin'ny zomary ary voagny koa zahay zany hanatanteraka antsaka sy andavany ny fampianarana zay nataka aminay. Nandritra ny 2 andro izao fiofanana mikasika ny fanamboaran-dalana izao izay nizara 2 mazava tsara. Nisy ny tao anaty efitrano, nisy kosa teny amin'ny kianja nanaovana ny fampiarana. Etaetan'ny mpitondra sy ireo mpiofana ny tohiza ny fiofanana atahaka itony.
Fampiofanana momba ny fanamboaran-dalana izay fa nitoy Tanosobe ny fampiofanana ireo mpiasa ny faditseranana momba ny ady amin'ny fanondranana antsokosoko ireo karazana biby tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Tanjona ny ahafahana manamafy ny traikefan'ireo ireo mpiasa ny faditseranana manerana nosy sy hanamafy ny ady amin'ny mpanao trafika ireo harem-pirenena Retsitoara Gendris. Mafisana sy ny fanatsarana traikefan'ireo ampiasa ny faritseranana eto Nosy-be nisy ny fifanana momba ny ady amin'ny fanondranana antsokosoko harem-pirenena ataon'ireo ampanao trafika. Isan'ny programa izay ataon'ny direction générale ny manofana ny mpiara-miasa rehetra mikasika ny lutte contre ny trafika na espèce sauvage izay arevana hitantsika. Isan'ny zavatra nampianarina amin'ireo ny manao identification na spécimen izay arovana ao anatin'ny convention CITES. Nampianarina an'izareo koa hoe ahoana ny fanaovana enquête douanière sy ny enquête financière ihany koa rehefa misy ny infraction izay tratra mikasika ny trafika na espèce sauvage. Aorian'ny fifarana izao ny andrasana amin'ireo ampiasa ny faritseranana ny fampiarana fahaizana nazon'izy ireo nandritra ny fifanana. Mpiasa faritseranana dia hitantsika eny amin'ny port sy ny aéroport dia ny fanatsarana ny enquête sy ny contrôle izay atao douane mikasika ny fivoahan'ny arentsika eto amin'ny faritra ny Nosy-be. Izay nisan'ny mission principale ataon'ny agent nahafahana natanteraka fifanana izao teto Nosy-be fiara-miasa ny faritseranana sy ny Union Européen ary ONG Trafika mbala hitoy amin'ny toeran-kafa fifanana toy izao. Resaka ady amin'ny fanondranana harem-pirenena isika teo dia ndray resaka ady amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ilay tetikasa fiarovana hazo no namafisany club botanique de Tuléar ireo arifenitra irosoana miaraka amin'ireo bentanana ao anatin'ny faritra rovana Tsinjorieke sy amorony online fiarovana ireo hazo ahina ho lany tamingana ka fokotany 12 ao anatin'ny commune 7 ao amin'ny distrikany Tuléar faharoa no voakasika ity tetikasa ity. Farella Sinmira Julien Andrianabin. Ny sehatra amin'ny fitadiavana ireo karazan-kazo ahina ho lany tamingana ny fikarohana nataony club botanique de Tuléar ho fiarovana ireo hazo tsy misy mpanana raha tsy ato amin'ny faritra rovana Tsinjorieka sy amorony onlahy. Mitady zahay karazan-kazo 20 ka tamin'izany dia 17 tamin'ireo karazan-kazo izay atahora ho lany taminga no hita tao anatin'ny tanàna 17 izay niasanay. Tanteraka ity atrikasa izay nataonay iarahana amin'ireo bentanàna ao anatin'ny commune 7 anatin'ny faritra rovana Tsinjorieka sy amorony onlahy ho fampafantarana sy fanamafisana ireo fepetra izay niraisin'ireo fokotany 12 tafiditra ao anatin'io commune izay iadidiny ireo bentanàna ireo. Tsy mipaka tanteraka amin'ny fiarovana ny hazo efa ho lany tamingana ireo fepetra raisina raha mijanona eo anivon'ny fokotany ihany. Mifanaiky araka izany ireto bentanàna ato anatin'ny faritra arovana hiara isalay amin'ny tetikasa fiarova hazo. Efa nahazo ny fankakevitra eny anivon'ny fokon'olona amin'ny alalan'ny procès verbal isan-tanàna misy tanàna eny ambin'ny 10 zany ireo fanapahan-kevitra ny vahoaka ireo zany mba hampanan-kery azy hamoahana délibération eny anivon'ny conseil communal ary halefanay hamoahany bentanàna didim-pitondrana arrêté communal zay hanan-kery kokoa afaka ho hampiharina avy hatrany amin'ireo fitantanana sy fiarovana ny hazo zay ahina ho lany taminganareo. Ankoatr'izay dia mampiaty ny fiveloman'ireo mponina eny fotony ihany koa ny tetikasa. Ao anatin'ny tetikasa ihany koa dia tsy nanadino ny nampiditra ny AGR na ny activité génératrice de revenu dia tafiditra tao anatin'izay ny fanaovana an'izay séchoir solaire zay niarahany amin'ny asa tamin'ny association pour le développement de l'énergie solaire na le ataontsika hoe ADES. Sy adino ihany koa ny fanofanana vehivavy mahakasika ny famokarana hazo fihinam-boa mba hampihenana ireo tsindry izay miatra amin'ireo zava-maniry atahora ho lany taminga ireo. Roa taona ny faharetan'ny tetikasa fiarova hazo ka ny comité français des lycéennes no mpamatsy arabola.
fa tamin'ny alalan'ny atrikasa fampahafantarana no nanomboana ara-pomba ofisialy ny tetikasa Norad Sivsa na hetsika ny firaisamonim-pirenena ho an'ny ponina ny natiora ary ny fiatrena ny fiantraikany fiovaovany toetrandro izay no tanterainy WWF ao amin'ny paysage marin mahafaly any amin'ny faritra atsimo andrefana Marselia Ravolonjanahary Asiely Landerneau. Fanamafisana ny fahaiza manao ny ireo firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny haitaky momba ny fiarovana ny tontolo iainana mba ho fanatsarana ny velomam-pondy sy hahafahany mandray anjara mavitrika amin'ny fitantanana maharitra ny harena voajanahary sy ny fampandrosoana ifotony ary ny fiatrehana ny fiantraikany fiovaovany toetrandro no antopisiany tetikasa Norad Sivsa izay taterahany WWF Madagascar iarahany miasa amin'ireo praimbolantoka maro samihafa ao amin'ny faritra mahafaly andreky ary tohanany Norad. Mizara 10 lehibe ny asa ho taterahany tetikasa. Fanamafisana ny fiarahamonim-pirenena izay fotina ao anatin'izay ihany koa fanaovana antsika amin'ny fanatsarana resaka tontolo iainana amin'ny décision politika ny Madagasikara. Faharoa dia amin'ny fampiasana anjara vahoaka eny fotsiny amin'izay fitantanana maharitra ny faritra eny fotsiny. Fahatelo fametrahana ny resaka jono maharitra iarahana amin'ny direction régionale ampesa. Ny fahaefatra dia ny resaka fametrahana toekarena manga sy maitso any amin'ny faritra izay iasana. Ny fadimy farana dia ny resaka fanatsarana ny fomba fiatrihan'ny leny fotony amin'ny resaka fiovaovany. Maro ireo tsindry mianjady amin'ny tontolo iainana an-dranomasina sy ny jono ka fanohitra lehibe anatratrarana ny jono maharitra ny tetikasa Norad Sivsa. Ity tetikasa ity izay mifototra amin'ny fiarovana ny tontolo ndraiky sy ny fametsahana jono maharitra io ary izay maneho sy mamporisika ny fandraisana anjaran'ny atao hoe fiarahamonim-pirenena dia isan'ny lehibe tokoa ary fanohitra pointy manatsara sy mametsaka tsara ny jono maharitra atao amin'ny faritra Atsimo andrefana. Ny federasiona Milano Rieky izay ivondronany LMMA 7 sy ireo firaisamonim-pirenena no isitraka ny tetikasa mandritry ny 3 taona. Ho an'ny maro antsetra kosa dia mangataka ny mangarahara amin'ny nandaniany be ny tanàna ilay vola ny crédit carbone mahery ny 420 tapitrisa ariary izay anjarany commune ambanivohitra Ankofa distrikany maro antsetra ny vahoaka any an-toerana. Anisy ny fidinana an-dalambe izay niafara tamin'ny fanakatonana ny birao ny be ny tanàna sy ireo lefitra roa ataorian'ny fifampiresahana ny arahana tamin'ny OMC élargi kosa dia nanaiky ny anokafana indray ny birao ny lefitry ny be ny tanàna ny ponina ho fampandehanandray raha etsy ankilany anefa dia mangataka ny ministera voakasika ny vahoaka mba hisiny fanadihadiana lalina momba ity raharaha ity. Boniface Ramiandroson. Herinandro katroka zay naneho ny tsy fahafaliany ny vahoaka ny komina ambanivohitra Ankofa distrikany maro antsetra mitaky ny marina mahakasika ilay vola ny crédit carbone anjarany komina Ankofa. Ny antony nahatonga zahay nihetsika misy vola crédit carbone niboaka tamin'ny 18 mars 2026 le vola nanaovana suivi 6 millions d'ariary mahery ary vola nanaovana fotodrafitrasa 44 millions d'ariary io dia niboaka tamin'ny 30 mars 2026 koa tsy hita jusqu'à zao le vola na fotodrafitrasa reky tsy hita amin'izao fotoana izao na pont na lalana tsisy vita amin'ny anty. Taoriny fihetsehetsehina dia nakaton'ny vahoaka ny birao ny be ny tanàna sy ny lefiny roa mandra-pahitan'ny marina. Ny alakamisy 3 jolay dia nidina ifotony ny OMC élargi nahitana solontenan'ny préfecture ny faritra Ambatsoa ny mpitandro filaminana ny Beniala mbam ny solombavambahoaka ny tady ny marimaritra iraisana. Taoriny fifampiresahana dia nanaiky ny hanokafana ny birao ny lefitry ny be ny tanàna roa ny vahoaka fa mbola mikatona kosa ny any be ny tanàna tombo toerana. Ny fampiarahantsika natao ampagnajana zay isoragna andreo tamin'ny fanokafana ny birao ny lefitry ny be ny tanàna mangaraka ny toromarika ny lalàna satria azadigna atsika vahoaka kely misy mila raharaha kato zay mila sonian'ny manapahifara tandrify izay araka ny fanendrena azy fagnanaovana kopinja azy olo mividy tany sy ny maro samihafa olo mividy aomby zay tsy azo atao baranany
fangatahan'ny vahoaka teto ny hanaovan'ny tompona andraikitra mahefa vaina amin'ny ministera voakasika fanadidina lalina ty fotony ahitana ny marina sy anasazina izay nangodingodina volam-bahoaka tsy mbola narinesa-peo ny ben'ny tanàna no izy tsy tonga teto fa miantso ny jeren'ny tompona andraikitra mahefa hamiany lalao ara-panatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana na ny AZF ireo solotena mpandray anjara avy amin'ny androm-panjakana sy ny ministera mba hisiany fifidianana filoha vaovao fa eo ambany fikarakarany ministera rotota izay mpiany AZF fanampanazavana. Manoloana zany rehetrarehetra zany dia tonga eto zahay solotena vitsivitsy amin'ny androm-panjakana sy ny ministera misehatra ny fanatanjahantena zany hoe miandry amin'ny fanapa-kevitry ireo ministera ireo izay inona isy antenainay fa tsy jery fotsiny ny tsy fitezan-javatra misy eo anatin'ny fanatanjahantena ny mpiasam-panjakana. Tsy ilay manakara no olana, tsy ny manakara ny olana fa ny fitantanana sy ny fifidianana tsy nandeha tamin'ny tokony ho izy. Mandeha ny fifidianana marina sy madio izay laniny eo ekena ary hoarabainay. Iverina vetivetany amin'ny faritra Sofia isika ho fampiarana ny ezaky ny fitondrana fanavaozana amin'ny fitsarana manakaiky vahoaka dia nidina ifotony ny aino ireo marary ny vahoaka tany Antsy eo amin'izay tontolo ny fitsarana izay ny iraky ny ministera ny Sara Miarambelo Roland Rasolmandimby. Anatin'ny ezaky ny filohan'ny fanavaozana amin'ny fanarenana ny Repoblika Malagasy ny famerenana ny fitsarana ho fitaovana eo ampelantanan'ny vahoaka hitakina ny marina, ny hitsiny ary ny rariny eny anivon'ny fiarahamonina sy famerenana ny asin'ny fitsarana izay saika niary ny tombontsoan'olombitsy teo aloha na ilay antsoina hoe tsy maty manoto. Manoloana izay dia niona mivantana tamin'ny vahoaka sahany ny fitsarana ambaratonga voalohany na ny TPI Antsy dia ny vahoaka ny Bealanana sy ny Antsy ny iraky ny ministry ny fitsarana aka nisongadina nandritra izany ny ady tany sy isoroana ny fitsaram-bahoaka. Ny fisian'ny fitsaram-bahoaka dia taratra mety tsy fitokisana ny fitsarana matetika tenenina foana zay fa misy ihany koa ny tsy fetezana eo amin'ny fanaovana fanadiadiana izay no mahazava-pady ny asa fitsarana na dia misy ara-ny ameana dia tokony henona foana sanatria mba tsy tondromolotra na honohono zavatra tsy fantatra akory ny any amelohana hoe reto olona reto na ity olona tia mitomponantoka amin'ny zavatra zay tsy mety fa eto kosa dia efa miezaka ny ministera manome toromarika an'ireo mpitsara ireo mba hijery zavatra tena marina ary zany no isan'ny natonga anay zany amin'ny raharaha tany resahanareo teo manome toromarika foana ny ministera hoe ny tsy iononana amin'ny taratasy ambony latabatra fotsiny rehefa mitsara ny raharaha rehefa misy ny ahiahy dia manome toromarika foana ministera hoe midina ifotony manamarina amin'ny fokotany ireo olobe sy mpiarahamonina eo fotony aniza marina ny tany iza nanamety molaliny tany alohany akana fanapahan-kevitra afana miady ny tsy atokisan'ny vahoaka ny fitsarana dia tsy misy afa-tsy zay fampidirana ny vahoaka ho sarotony sy handray anjara amin'ny famoahana ny marina zay ary efa zay zany no ataon'ny ministra sy ny mpiara-miasa aminy tato anatin'ny volana vitsivitsy zay ka mandeha tsy kelikely moa io tsy voatery ho voamboatratsika ao anatin'ny volana vitsy ny fitokisana zay very noho ny fananarao tam-pahefana nampiasana ny fanjakana sy fitsarana io nandritra ny 10 taona mifandimby na tonga ny olona very fitokisana amin'ny fitsarana efa ao anatintsika zao ary porofo zao fidinana ifotony zao afanamby apetraka ny famerenana ny asin'ny fitsarana dia ny fampiarana ny lalàna ho an'olom-pirenena rehetra sy ny ady amin'ny tsindry azo lena atao amin'ny madinika faritra fahadimy amin'izao fionana amin'ny vahoaka izao ny tato amin'ny faritra Sofia. Afa mitoetrany kosa ny ezaka ataon'ny mpitantana ao amin'ny commune ambanivohitra Ambohibary any Moramanga amin'ny famahana ny olan'ireo olona tsy manana kopia ny soram-piankonana ka nisy ny hetsika natao mifandraika amin'izay Jean Aimé Randrianjatovo. Mbola maro ireo ankizy sy olon-dehibe ao amin'ny commune ambanivohitra Ambohibary no tsy manana ny kopia ny soram-piankonana. Andrakitra noraisy ny mpitantana ny commune entina mahana io olana io ny fanaovana ezaka kopia faobe. Anisan'izany ity hetsika natao teto amin'ny bureau-ny commune ity izay nahavitana n'olona kopia ny soram-piankonana ho an'olona miisa 7,700 avy amin'ny fokotany 12. Antony angamany aloha azavaina hoe inona ny mety ho antony analoha eo aloha
le fahalaviran'ireo le tanàna zay alavitra ambenivohitra. Eo ihany koa le nisy vanim-potoana tany amin'ny 1.4 tany hoany dia tsy misy be ny tanàna dia maro no tany ireo vary mangatsika zay tsy vita satria tsy nentina nanao le déclaration ny vahoaka. Dia ankehitriny kosa izay dia manomboka mamaha zany tsikelikely. Raha tsy ahivona tamin'ny taona 2024 dia 700,000 teo eo ny vita. Ary amin'izao tsika miteny izao dia tao alohan'ny niatrehana amin'ny fanadinam-panjakana dia navita 970. Ary nisy fiarah-miasa tamin'ny fiangonana katolika dia efa navita 900. Ankehitriny indray dia mbola eo anatintsika izao fa dia tombatombanana eo amin'ny 10,000 eo. Zany mbola tsy misitraka ny kopi izany. Eto izay dia mitondra teny fanentanana ho an'ireo vahoaka izay efa 30 andro izao ny faharetany fanaterana déclaration de naissance dia mba hanaja an'izay fotoana izany amin'ny mba ahafahana misitraka kopi. Ankoatr'izay ihany koa dia misy ny fiarah-miasa amin'ireo solotena iny fotony lehibe mivitany raha sanatrika tsy afaka ny olona amin'ny fomba fanatsarana ny fiarah-miasa. Nanona sy nanampy ny commune tamin'ny fanatosana ity ezaka kopi fahobiana tao ity ny fitsarana mba raha tonga voalohany sy ny fari-piadiam-pahasalamana Moramanga. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fampiroboroboana ny asa an-tsitrapo sy ny fanamafisana ny fiarah-miasa amin'ireo mpisehatra isan-tsokajiny ny France volontaire ho fampahafantarana bebe kokoa ny iraka sahany sy ny sehatra iasany dia niona tamin'ireo fikambanana sy rafitra mandray platsaka an-tsitrapo eto toerana izy ireo ka tao amin'ny Alliance Française Tsirabe no nanatanterahana izany sady nanaovana izy ireo ny hetsika ara-pahasalamana faobe. Bakoly Andriasalama Revinda. Ho fampahafantarana bebe kokoa ho an'ny tanora ny zony indrindra ny zo ara-pananahana sy ara-pahasalamana ary koa ny hanentanana ny fiarahamonina momba ny mahazava-dehibe ny fiarovana sy fanajana ireo zony nandritra ity hetsika ity. Nisy ny tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana nomena teny amin'ny Université Vakinakaratra ahafahany mponina misitraka fitiliana sy torohevitra ara-pahasalamana. Ny VT sy ny santé Vakinakaratra dia tsotra tonga ny fotoana iovana ahafahana miara-mametraka izany fanavaozana eto Madagasikara zany. Dia porofin ekipa zany mandritra ny tindroa andro tia zay hetsika ataon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka aty anivon'ny faritra zay. Misy tolotra be dia be ho an'ny tanora eto eo aloha lay fampahalalana ny zoany fa eo ihany koa ny fitiliana maro isan-karazany hatramina fanaovam-bakisiny ary entanina izy hitsidika ireo trano eva mifanaraka amin'izay lafy ny mahatanora zay. Misy fanomezana solomaso maimaim-poana ho an'ny olona mihoatra ny 7 taona raha ohatra ka manana an'izany olona zany. Fa maro be ihany koa ireo laboratoire zany zay manao ny fampiratiana momba ny mpandro zareo eto. Tanjona amin'izany ny hampahafantarana bebe kokoa ny zon'ireo tanora indrindra ara-pahasalamana ary hanentanana ny fiarahamonina amin'ny fiarovana sy fanajana izany. Ando tanterahina tany Isambava kosa ny fionana teo amin'ny mpianatra nanala ny fanadinana baccalauréat sy ireo tompona andraikitry ny université tany antoerana nanomezana torolalana sy torohay mikasika ny fanohizana ny fianarana amin'ny anjery manontolo izay nokarakaray ny CFPA na ny Centre de Formation Professionnelle de l'Avenir de Sambava Jean-Cri Habera. Nampahafantarigny antsakany sandavany tamin'ny ireo mpianatra vao nangalabaka sy ireo izay efa na afaka izany ary ireo ray aman-dreniny mpianatra ny lalina mety arahiny rehefa andeha hanao fianarana amin'ny université na miankiny na tsy miankiny indrindra fa ny université rehetra misy aty Sambava ary nazavaigny tetihany koa ny sampampianarana afaka arahiny sy ny asa mety atao aorian'ny fanarahana io sampampianarana io no tanterahana izany mba ho fagnampiana ireo mpianatra andeha hanohy fianarana. Ny raha andrasana zegny mba tsy misy hôle zegny ho diso safidy amin'ny filière zay tiany atao ary mba fadiany izy mbala voahitrika amin'ny filière zay safidiny hainy ino antony safidianan'izy io hainy asa tiany ho azo après izy io.
eo ankilany dia natsapa afaka hetaheta ireo mpianatra niatrika izany. Universitaire de Sava. Foi isan'ny tegna mitondra tombony taminah manokana zay ilay izy niany satria mo marobe zay toto misy aty Sava fa nefa zegny za tsy misy tsy fantoko zegny sady. Tsy aivina fa tonga niatrika famelabelan-kevitra izao ny ankamarozany ireo tompona ndraikitra ny université rehetra misy aty Sambava. Ankizy mpianatra 5 no tsy salama nandritra ny fanadinana baccalauréat tany Ambatondrazaka niefatra navitatra amin'ny farany ny fanadinana ny iray kosa tsy maintsy ameritaona noho ny tsy fahasalamana Miora Vatsoa Fetranarindra samy manana. Mpianatra 5 no nahita anatrangana aretina tampoka nandritra ny fanadinana baccalauréat aty Ambatondrazaka. Ny efatra tamin'ireo afaka nanohy ny fanadinana hatramin'ny farany. Ny iray kosa ny zoma 24 Jolay vao tafavoaka ny hôpitaly Ambatondrazaka ka voatery tsy maintsy amerina fanadinana amin'ny taom-pianarana manaraka. Ny université Narotra Mangoro niaraka tamin'ny fitaly avaparitry ny fahasalamam-bahoaka no niantoka ny lany rehetra tamin'ny fitsaboana. Ny fitaly avaparitry ny fanabeazam-pirenena kosa no andray an-tanana ny fianarana amin'ny taom-pianarana manaraka. Nisy mpianatra 5 zany no sytomombana ny fahasalamana zany nandritry ny fanadinana. Ny anaky efatra tamin'izy ireo dia tafaverina somatsara nanao ny fanadinana na tsy teo zay tsy fatombana ara-pahasalamana zay. Ny anankiray kosa dia niditra hôpitaly mihitsy fa efa kely androany dia efa tafavoaka ny hôpitaly izy ary efa sitrana somatsara. Ny raisin'ny université Alaotra Mangoro Antanana ny lany rehetra tamin'ireo marary izay nanala fanadinana ireo miaraka amin'ny sala tamin'ny tao amin'ny fitaly avaparitra ny fahasalamana eto Alaotra Mangoro. Ny voka-panadinana dia ohatra nisy taona ihany eo amin'ny ray volana eo zany ny fepotona hitsarana mandrapatonga ny voan'ny valim-panadinana ho an'ny fikarakarana ny fitsarana ny feuille de copie dia mbola any Toamasina satria arak'ilay niteneniko teo hoe tena nizotra atsakany sy andafany ny fanadinantsika araky niteneniny monsieur le préfet hoe zéro incident tateraka tokoa izany satria dia tena azo lazaina fa tsy nisy tomika ny fikarakarana fa dia nizotra ara-dalàna ny bakateto dia amin'ny heritaona inoana fa hitan'ny fitondram-panjakana izay fiaraha-misala zay satria ny fiarahana tokoa ny mahomby ka mino fa amin'ny heritaona zany tsika dia efanana ny office du bac atsika ka mba aty Alaotra Mangoro amin'izay ny karakara ny pisipisiny rehetra moan'ny baccalauréat. Efa voatitra eny anivon'ny bran'ny commissariat Ambatondrazaka toerana azo antoka moa ireo taratasy-panadinana rehetra milohan'ny hitondrana izany any Tomasina. Anosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fifaninanana mifandroatika andian'ny fadimy izay tanteraina ny Ambovombe Androy mandritra ny 3 andro mpianatra klasy fahasivy any amin'ny sekoly 10 ao anatin'ny draina Androy Atsimondrefana ary ny draina Nosy no miatrika ny fifaninanana etsika izay karakaray ny fikambanana Nofy Androy ho fanohanana ny mpianatra any Atsimo. Janine Antenaina, Joie Marcelin. Tanteraina mandritra ny 3 andro eto Ambovombe Androy ny grande finale ny fifaninanana amin'ny fanoroatika andian'ny fahadimy izay fifaninanana ny mpianatra niveau 3e taranja siantifika sy langy no anadinana ireo mpandray anjara avy amin'ny sity misy 10 ao anatin'ny drainina 3 drainina ny Androy Atsimondrefana ary ny drainina ny Anosy. Ny fikambanana Nofy Androy ny mpikarakara izao hetsika izao natao hanandratana ny fahaiza-manao ny tanora sy amporisihana ny zanaka aty Atsimo ho tia fianarana mba hananany ho avy mamiratra. Tafidy izao hetsika Nofy Androy izao mba ho fagnomezan-tagna ny ty fampianarana Androy atoy. Somary marisarisa tika ny Androy atoy na ho resaky nivaona fampianarana ro rehafany ka ireo ro mba anjara biriky ondesy Nofy Androy mba hiakarana amin'ny niveau ambony kokoa amin'izay fampianarana izay. Ankoatra ny fifaninanan'ireo mpianatra ireo dia misy fiofanana maimaim-poana ihany koa atolotry ny Nofy Androy ho antsokajin'olona rehetra mandritra io 3 andro io. Misy koa formation
efatsy be zao mba ho fagnampy pahalalagny ho ireo mpianatsy ireo. Agnaty izay ao formation mahakasiky leadership, intelligence émotionnelle, safeguarding na ho resaky santé reproductive iaraha tikagny amizay tokony andraiky tsikiraikiraiky iaby. Tombony lehibe ho an'ny faritra Androy ny fisian'ny hetsika toy izao fa ahafahan'ny mpianatra manovo fahalalana indrindra amin'ny fotoan'ny fialan-tsasatra izao. Mpitsabo mirahalahy novolavolaina tao amin'ny AEPP Antanambe Siskony Mananavaratra no tonga nanolotra fanitso any sekoly nanampy fanomezana ihany koa ny solombavambahoaka voafidy tao Mananavaratra tsy janona amin'izao ihany nefa ny fanomezana fa mbola hitatra amin'ny sehatra hafa ihany koa. Aogo Simon Andrena Solo Jimmy. Noho ny fahitana ny fampotehan'ny tafo ao amin'ny EPP Andrenivohitry ny komena Ambanivohitra Antanambe distrikan'ny Mananavaratra dia tonga nanome tolo-tanana ho fanarenana izany ireto mpitsabo roa mirahalahy nipoitra avy tamin'izany EPP ny Antanambe izay miasa agny amin'ny faritry ny distrikany Maroantsetra. Santrambava rano izy ty nanolotra tolony roapolo demetsekante. EPP pôly misy ny rankavana fianarana zay izy io dia rehefa misy moa ny tsy fitombana tamin'ny fotodrafitrasa dia napakevitra zay mandray anjara manao anjara briky zay mba tratrany lahely. Tsy janona amin'ny fanampianan'ny sekoly zay nipoirana ihany ireto zanakapelezana reto fa mbola hitatra amin'ny sehatrasa hafa ihany koa amin'ny fanoanana ireo fotodrafitrasa aty Antanindrazana. Mitondra fanentana ihany koa moa zareo mba samby araisalahy anoana izany tanàna nipoirana na ny sehatry ny fampianarana izany na ny ara-pahasalamana eny hatramin'ny fotodrafitrasa lalana ihany koa mba ho tombotry ny be sy ny maro. Velim-pisaorana azy reto noho izao fanomezana fanitso zao ny talen'ny EPP ao Antanambe ary mbola mangataka ihany koa avy amin'ireo izay mety tsara sitrapo ifanoana amin'izany rehetra izany. Topo klasy topo vavy atapitra ny ora ny fampalalam-baovao tamin'izao atoandro izao ankasitrana ianao tany tokantrano anaraka izany hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra niara-ny salata amin'ny fanatotosana ny fampalalam-baovao. Manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.